fa na dia tsy nahatratra ny tanjona napetraka tamin'ny taona 2000 ka ny farana tamin'ity taona 2012 ity azy Madagasikara dia tsy maintsy isy ny ezaka atao amin'ny fanatrarana ny fanamby maro anefa ny fanamby na dia sarotra aza ny lalana tongavana any amin'izany tsy mikely soroka ireo tompona andraikitra eto Madagasikara anatrarana ireo tanjona ireo toy izao ny fanampanazavana. Sekoly mamokatra olona vanona sy vonona no tanjona amin'ity 12 taona manaraka ity izay izahana ny hanatratra ireo 300 ny tanjona izay tsy tratratsika malagasy tao anatin'ny 12 taona lasa izay nivorinana nandritra ny fivorinana tao tany Dakar ny taona 2000 momba ny fanabeazana. Mila ny fanampian'ny fitondrana malagasy mahefa ny sehatra ny fanabeazana izay antoko ny fampandrosoana maharitra eto amintsika. 20 no tsy vita hatreto. Izany hoe ireo firenena rehetra izay nanaraka ny atrikasa rehetra dia ny firenena Seychelles rery no navita hatreto. Itsika zany dia mbola eo andala mpamitana zany ny ireo atrikasa izany hoe nisy atrikasa enina izay napetraky ny UNESCO tany Dakar tamin'ny taona 2000. Madagasikara zany dia hitantsika ny eo anatina ezaka be izy amin'izao fotoana izao. Ny ezaka izay tena atao izay eo amin'ny Fombera National UNESCO miaraka amin'ireo mouvement national ny éducation pour tous sy misy ihany koa ny atao hoe CONAMEPT dia izareo izahay zany dia mitady subvention zany filazana zany dia manentana an'izy ireo anampy zany bebe kokoa indrindra ho an'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amintsika. Nofarana nandroany ny atrikasa campagne d'éducation pour tous izay notanterahana tetsy amin'ny hôtel de ville Analakely. Ireo petsehatra misahana ny fampianarana no fanometanana tamin'izany dia ny UNESCO, MONEPT ary ny COMANEPT.